Salamo fafito ka ny andininy fafito ambin'ny folo ivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hiderany Jehovah araka ny fahamarinany aho ary ankalaza ny anaran'i Jehovah avo indrindra. Izany tononkira ao amin'ny salamo izay nataon'i Davida mpanjaka izany indray no entinay fandaharana antsakira fiderana ny an-trano sy mandroso ao an-tokantranonao. Ary izany fandrosoana izany dia entinay koa hiarabana anao, hiarabana ny ankonanao, hiarabana antsika rehetra manaraka ny fandarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tena faly mihitsy izahay faraka aminao indray amin'ity androany ity, na eo aza ny zava-manahirana rehetra dia tena zava-dehibe ny mahatsapa fa noho ny fitahin'Andriamanitra antsika, noho ny fahasoavany dia tafahoana indray isika ko tokony hiteraka fifaliana tsy misy ohatr'izany mihitsy eo amintsika ny fiarahana amin'izao takariva izao. Tsy adinonay koa ny manonona mandrakariva fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao. Hiderany Jehovah araka ny fahamarinany aho. Marina Jehovah Andriamantsika ary izay no resahantsika amin'ity fiarahantsika ity. Izany no tokony hiderahantsika azy, ny toetrany marina. Koa ananasa gropy anankiray izay ny gropy Miranto, izany no hiaraka amintsika amin'izao takariva izao. Mety efa nisy nahita ny seho izay nataon'ny gropy Miranto isika fanarany tato amin'ny antsakira fiderana koa izany mba hiarahantsika besiny maro izay mety tsy nanaraka izany fandarana izany. Koa dia andeha anakambana amin'ny fosiny saina ary hiaraka amin'ny gropy Miranto hideran'Andriamanitra amin'ity fandarana hiarahantsika amin'ity. Dawary. Manisika an-tanatsika eo anazy izany fitrina mampinahitra izany miaraka aminay.
Amerika Zunawata Rayo Mamela Inuwa ufati uveri Satima nanana Tiso Nalataka wamunze nawa Isaura kwana Minofa fati uveri Sachima nanana Utiso Nalataka amunzi nawa Isa rakwana Isa rakwana Isa Suantuka Fizemanana Anaujia Befiti Niyavaka Jambulamnya Naeti Simbakenchaka Famituru Simatukine Rinau Matanzaka Injijani Arapana Iri kuni utuizanije Kamba tafini era vyamina Tizana kama numbuka isa Iri kuje nyufe nunifana ya vyamina Kamba fenuize famitala Ritupu omisachana Desaje kavuayani umifuna namaku Nianjana like tumpube injafu Hasalafina Rena munzisina navucha Ana Mitujasu Sifia dana luana Tuizanije kamba tafimi era vyamina Tizana kama numbuka isa Iri kuje nyufe nunifanda ya vyamina Kamba fenuize famitala Ritumpu omisachana Iri kuni utuizanije Kamba tafini era vyamina Tizana kama numbuka isa
misaotrana sorantsika Andriamanitra no izay tapany voalohany iarahantsika tamin'ny groupe Mirato izay mahafinaritra ery ny mideran'Andriamanitra amin'ny zavatra kanto tahaka ny hira, amin'ny fitiavana sy ny fifaliana maneho ny kanto amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Ary sorantsika ny groupe Mirato zany izay niaraka tamintsika tamin'ity androany ity. Avelantsika akaina kely izy ireo araka ny mahazatra, dia isika kosa andao andray ny tenin'Andriamanitra dia hako amin'izany tenin'Andriamanitra ny toa-kevitra indrindra tena fahalalana misy ny amin'ny toetran'Andriamanitra hiderantsika azy. Ka araka nefa novakitsika tao amin'ny salamo fafito teo iny andiny fafito ambin'ny folo dia toetran'Andriamanitra anankiray tokony hiderana azy ny fahamarinany. Marina n'Andriamantsika. Zao mihitsy no mbola nanomafisan'i Davida azy ao amin'ny salamo fairaika ambin'ny folo ka ny andin'ny fafito dia ozy izy ny anaran'i Jesosy namakina azy fa marina Jehova ka famarinana mitiny ny mahitsy no ahita ny tavany. Marina lay Andriamantsika, lay Jehova, izany no anarany Andriamantsika, marina. Ary ty fahamarinana tsy misy mihitsy na kely aza toetran'Andriamanitra tsy mampiseho izany fahamarinana izany. Ary ny tantaran'ny tranga rehetra ny tany ity dia nahitana ny fahamarinan'Andriamanitra teo amin'ny fidiriny antsehatra tamin'ny zavatra ny tranga rehetra. Raha mijentsika zao amin'ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia mahitsika ny mpanjaka Egyptiana Sisaka izay noman'Andriamanitra mba hanafika ireo Rehoboama mpanjaka ny Israely, satria rehefa nampandro tany ty Rehoboama ity dia hoy izy misaotra masina niala nisy fitaka tamin'Andriamanitra izy ny zanak'Israely. Dia vakitsengy ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo, tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy sy ny fahaenina dia misy an'izao teny zao araka ny lazaiko nareo hoe i Sisaka mpanjakan'ny Egypte tamin'izay fotoana izay no amely ny tanànany Joda. Dia ozy izy Semaia mpaminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ireo mpanamaky ny Joda. Tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy makina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Semaia mpaminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ireo mpanapaka ny Joda izay tafangony tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka ka nanao taminy hoe izao no lazainy Jehova, ianareo efa nafoy ahy, koa izaho kosa dia mba hafoy anareo eo an-tanan'ny Sisaka. Andininy fahiny dia niaiky ireo mpanapaka ny Israely sy mpanjaka ka nanao hoe marina Jehova, marina Jehova, satria zareo mihitsy no nitsipaka, zareo mihitsy no niala ary nafoy an Jehova. Dia marina mihitsy rehefa nanao Jehova hoe afoy anareo koa rehefa nafika anareo Sisaka. Tena zava-dehibe ny famantarantsika fa marina Jehova Andriamantsika. Ary ny andininy fafito ary dia mbola maneho ny fahamarinana ozy izy andininy fafito. Ary no hitan'i Jehova fa niaiky izy dia tonga tamin'ny Semaia indray ny teny Jehova nanao hoe efa niaiky izy ka dia tsy handringana azy aho fa tsy ho ela dia hamonjy azy ary tsy ahidiko amin'ny Jerosalema avy amin'ny tanan'i Sisaka ny fahateserako. Marina Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitarika antsika ho any amin'ny fibebahana sy ny fiaikena fa marina izy. Ary zany no tokony ahatsapahantsika ny mahazava-dehibe ny toetran'Andriamanitra hoe marina ka tokony hijerantsika azy. Marina Andriamanitra no mpanapaka ny Israely sy ireo Rehoboama. Ary Daniela koa ao amin'ny bokin'ny Daniela rehefa nivavaka izy, Daniela toko fahasivy nivavaka Daniela dia zao miteneny amin'ny dimy efatra ambin'ny folo tonga dia niaiky Daniela. Koa izany no hitehirizan'i Jehova ny loza ka nataony niatra taminay fa marina Jehova Andriamanitra amin'ny asany rehetra, marina Jehova Andriamanitra amin'ny asany rehetra izay efa nataony fa izahay no tsy niain'ny feony. Marina ny Andriamantsika, marina ny Andriamantsika amin'ny asany rehetra niaiky Daniela. Izahay no nanda azy, izay no nafoy azy, izay no tsy niaino ny feony fa Jehova Andriamanitra marina amin'ny asany rehetra. Namafisiny Davida io teniny hoe marina Jehova fa marinana ny tiny. Salamo 5:1 ka ny andininy 7:10 dia zao miteneny Davida mpanjaka. Salamo 5:1
andiny fafito ambin'ny folo andiny fahina ambin'ny folo mihitsy mivaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mandokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra satria mamindra fo amin'ny asany rehetra. Marina Jehovah. Ary eo akaiky ihany mpanao salamo dia milaza mihitsy fa zany fahamarinan'Andriamanitra zany dia fahamarinana mitoetra mandrakizay. Izao no lazainy ao amin'ny salamo fa 1:107 ka ny andininy fahatelo andininy faharoa sy fahatelo dia ozy izy ny anaran'i Jesosy. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra fahamarinany. Ka izany no tokony hiderantsika azy. Izany no tokony hamezantsika voninahitra azy. Izany no tokony handratrantsika ny anazy satria toetra an'Andriamanitra dia marina. Ary io fahamarinan'Andriamanitra io, izy ity fahamarinana io dia io mihitsy no tokony tsy atahorako, ny tokony tsy atahoranao, tokony tsy atahorantsika menakavy ary ny aminetraka eo aminy ny fitokintsika rehetra. Mety mihitsy sika menakavy raha mametraka soamantsara eo amin'Andriamanitra marina ny amintsika rehetra na inona zavatra mitranga amin'izao fiainana izao. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay ka mety tsy ho hitanao eo amin'ny zavatra izay mety mitranga aminao zany fa ho hitanao fa tsy maintsy hitranga satria maharitra mandrakizay zany. Io fahatokiana ny firaisana faratapony amin'Andriamanitra io no nahatony an'i Davida hiteny ao amin'ny andiny voalohany amin'ity salamo 1:1 hoe Jehovah no ialovako. Rehefa tena tsapantsika fa marina Andriamanitra dia mahatoky isika mametraka azy ho fialovantsika. Salamo 5:30 eo akaiky ihany. Rehefa izany ary le izy mantatsika fa marina Andriamanitra dia inona no tokony ataontsika. Dia izao no lazainy salamo 5:30 izay Davida aina no ohatra azy 9:20 rehefa tsapan'ilay fahamarinana dia ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lelako ilaza ny fahamarinanao, ny fiderananao no ataoko mandrakizay. Rehefa nahatsapa ny fahamarinan'Andriamanitra Davida mpanjaka, mahatsapa ny fahamarinan'Andriamanitra ny zanak'Israely, rehefa mahatsapa ny fahamarinan'Andriamanitra za sy ianao sika mianakavy dia izao ny lelako ilaza ny fahamarinanao. Zany hoe hiteny amin'ny olona rehetra fahamarinanao. Fa ity hiteny ilazy ity ara raha ohatra ka jerena mihitsy ny fototeny amin'ny teny Hebreo dia mitovy amin'ilay amin'ny salamo voalohany 1:2 hoe ny lalàna ny saintsainy ny andro aman'alina. Le milaza ny fahamarinana dia misaintsaina andro aman'alina. Ny fahamarinana ny lelako dia ilaza amin'ny olona akaiky ahy, milaza amin'ny olona rehetra izay manodidina ahy, mampisaintsaina andro aman'alina ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany no tokony ataontsika. Ary rehefa izany no ataontsika dia izao manala ny eritreritsika hifantoka amin'ny tenantsika ny fisaintsaina ny fahamarinan'Andriamanitra dia manjary lazainy hoe hideranao. Aonao izy teo ny fiderananao nataoko mandrakizay, fiderananao nataoko mandrakizay. Izany no tokony hiderantsika n'Andriamanitra toetrany marina ary tia fahamarinana. Ka rehefa misaintsaina ny amin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany tsika, rehefa milaza amin'ny olona rehetra izany fahamarinan'Andriamanitra zany tsika dia tsy mijery ny tenantsika intsony fa ny fiderana azy nataontsika mandrakizay. Ka na inona zany zavatra mitranga dia andao ampideran'Andriamanitra sika satria marin'Andriamanitra. Mety tsy hitanao eo ny fisehon'izany fahamarinan'Andriamanitra zany, mety ohatra ny resy mihitsy azy ianao. Ary izany mihitsy nahatonga an'i Davida amin'ny salamo 2:20. Salamo 2:20 dia ny 1:20 dia zao no teny nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko atao anatiko ianao. Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Rehefa tena nametraka amin'ny fitokisana amin'ilay Andriamanitra marina Davida dia nasorony ahiata amin'ny tena mitady hitoloko, tady hitanondrika fa manantenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoana ka na tsy hitanao zao aza izany fahamarinan'Andriamanitra any amin'ilay toejavatra mitranga ohatra ny resy ianao, tanondrika ianao dia izao ny tohevitra manantena an'Andriamanitra ary mbola hidera azy ihany aho satria izy no Andriamanitra mpamonjy. Mino aho fa tena tsapanao fa tokony hideranan'Andriamanitra noho izany toetrany marina sy tia fahamarinana izany.
ka manomboka androany tena inana mitrango amin'ny fiainanao enina mety misy zavatsarotra lalovanao aza na mety misy zavadoza mihitsy tsy hanamaloka ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra marina eo amin'ny finoanao zany eo amin'ny fatokianao zany fa hitoetra atoky aminy ianao ary zao hidera azy satria misaintsaina andro manarina izany fahamarinana zany ho tanteraka aminao izany tanteraka amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainantsika manontolo amen. Andendray ary raisika ny groupe miranto amin'ny tapany faharoa zao hiderantsika n'Andriamanitra ilay marina sy tia fahamarinana ary hitarika antsika ny koa saintsaina ny amin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany dawary. Zani fisainana izay tokony wata tumpu pandahatra enjo apetraka eo amina ny fikasana rehetra zay mahasore no tantera. Fitantananao amin'izay rehetra tao Jelieri tokorery tompo ka toa no sibaby tompo mpandatra enjo apetraka eo amina ifikasana rehetra zay mahasore no tantera. Tompo mpandahatra enjo apetraka eo amina ifikasana rehetra zay mahasore no tantera. Tompo ora sitraka Chakayamina Saucha Siderawana Amen. Antokenako zany ny raha manaraka efa milatra kely izy fa voan'ny tsy nampozina mantsy raha matoa dia lasa misikina ny voalaza antokenako ilay izy ary ity antokenako ity zany no lohatenin'ity fiarahantsika eto androany ity antokenako ira fonona tao anatin'ireny fotoanan'ny Covid ireny tao anatin'ny Covid moa zany narary dia tao navita hira vitsivitsy maromaro raha mba tsy avany asa dia navita nanoratsoratra hira tao isan'izay ity antokenako ity ho ataonay izao manaraka izao.
Zayo aminao ny fiainako Jesu famonjena hoay eo an-tananao Jesosy io ametrako ny fo Zayo ianao no haroko Tompo pitantana ireo aiai tebitebikio apetrako eo aminao Atupiainako ianao Tupo se agiamani giù eo anilanao mahatsaray Dejaikio nianarana Atupiainako ianao Tupo se agiamani giù eo anilanao mahatsaray Dejaikio nianarana Zayo mitoetra milanao ao ambany elatrao fiarovana mahery tsy isy andro baka Tompo Zapako ny fiarovanao ay ianao mitantana Koa isaorako Dejaikio eram-po Tompo se andriambany tro Atupiainako ianao Tupo se agiamani giù eo anilanao mahatsaray Dejaikio nianarana Atupiainako ianao
manitra sy ny dera lazy misaotrana raha io efanao ny fiandrianana andriamanitra ray mandrakizay tompo manjaka amin'ny fiainako ianao tompo mitoery ato am-boky anao ny fiainako rehetra ho anao tsy misy fetra manjaka ato am-boky anao Jesosy. Manao kely le hira faraparany teo tsotra kely le izy a le naveniberinay farany teo hoe manjaka ianao tompo mitoera ato am-po mino aho fa samy manana an'izay tombavaka izay daholo tsika izay faniriany izay mba hanjakan'ny tompontsika ato am-pontsika dia ndao ianarantsika kely izy dia mba miara-misy tsika sa hoana tsisy nareo mety eny ary hianatra tononkira vetivety ary tsika amiteny a dia mamerina nareo manjaka ianao tompo ahoana hony manjaka ianao tompo tena atao hoe vavaka ianao mihitsy manao azy manjaka ianao tompo averintsika ihany toy andeha hoe mitoera ao am-po mitoera ao am-po averintsika hoe manjaka ianao tompo mitoera ao am-po ny tapany farany a
ofenoy ny fanahy ny fiaina koray eo averintsika hoe ofenoy ny fanahy ny fiaina koray eo ofenoy ny fanahy ny fiaina koray eo anareo hoe da ohatra averintsika hoe raha tadiditsika le tononkira manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo matadidy tsara averintsika da ohatra irayntsika amin'izay le izy mianatra aloha tsika izao a rehefa haitsika tsara le izy a dia miaraka iredina ny hira io tsika amaranana ny ty hira ty ohatra izao le tonony miendrikely any aloha tsika hoe le feo any mantsy manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo manjakay anao tompo da hoe miaraka tsika mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo averina ihany manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy avetsika farany avetsika hiatraka manjakay ihany anareo rehetra hoe ye ataovy mafy mihitsy ofenoy ye tena tsara be da hoe araka hitsangantsika anao an'izay tapankely izay a averintsika inefatra io manjakay anao tompo mitoera ao ampo io a dia misy famaranana kely ataonay fotsiny ao anatin'le izy avy eo fa miaramira mafy tsika eo amin'le manjakay anao tompo a tena ampiray tena hoe ataovy amin'ny folo izy tsy mahina mihitsy tsika mifanao ohatra izao a tena izay vokatry ny fotsika miandry mozika ary tsika dia miaramiditra amin'le manjakay anao tompo ao a manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo manjakay anao tompo mitoera ato ampo ofenoy ny fanahy ny fiainako raha eo ny fiainako rehetra ho anao sy misy very Amen. Satratsika rehetra. Ombaeno ny feony miantso ana o azae
efa miandry anao ny tomponao dia andray ny tanàna ombavaly ny fanasany anao Sotran'Andriamanitra isika ny amin'ity fotoanandroany ity izay vita somatsara indray dia eo ambany fiarovana. Na dia misy aza ny zava-tsarotra mitranga eo amin'ny fiarahamonina misy atsika indrindra ho atsika eto Madagasikara dia Andriamanitra kosa miditra tsehatra amin'ny lafiny rehetra dia manome vahaolana ary manome taritarana mba ahafahantsika manana fotoana hideratka dia isaoran'Andriamanitra dia raina mandrakizay ny anarany asandra ambony Andriamanitra rehetra satria Andriamanitra marina sy tia famarina nefa koa Andriamanitra miaro sy mitantana fiainantsika. Mbola velona koa raha mbola velona koa ianao, raha mbola velona koa isika mianakavy dia andeha tsy atsahatra mihitsy ny fiderana sy ny fisaorana an'Andriamantsika. Amen. Saorana koa ianao tany atokantrano tany izay nanaraka anay indray tamin'ity takarivo ity. Saorana ianao any ampitan-dranomasina an'izay maro be tokoa resaka aminay sy tafa aminay manka hery anay misaotra anareo rehetra
manaraka ty fandarana ty sy miaraka atao anaty fandarana ty niterin'Andriamanitra. Isika eto an-tany koa na eo azany zava-tsarotra lobantsika ankehitriny fa nitsika mba afaka teo anatin'Andriamanitra matoky azy tsika fa Andriamanitra marina sy tia ny fahamarinan'Andriamanitsika tsy maintsy iseho izany fahamarinana izany ary tsy maintsy dirany antsetra ianeho izany fahamarinana izany ho amintsika rehetra. Ka isika eto Madagasikara dia isaoranay fa dia miaraka eto mandraka rivotsika miteran'Andriamanitra mandraka rivotsika atao anatiny ty fandarana antsakira fiderana ty ka dia mankasitraka tompoko ary engany hoterizin'Andriamanitra ao anatin'izany fiderana azy zany isika mianakavy reto. Saorana koa ny groupe Mirantsa vahiny ny fandarana tamin'ity androany ity. Groupe Mirantsa naneho ny talentany ary nanana fanoloran-tena mba hiterin'Andriamanitra miaraka amintsika tamin'ity. Nitombo lalandavany ny fahaizana sy ny fahalalàn'izy ireo, ny talentan'izy ireo hitebona mandrakariva amezam-boninahitra n'Andriamanitra ary hoterizin'Andriamanitra amin'ny figarana azy atranany izy mianakavy kely sy nitera miaraka tamintsika an'Andriamanitra tompontsika tamin'ity takarivoty. Saorana koa ny teknisianina izay miaraka amiko isan'andro isan'andro atao anatin'izao fandarana zao manao ny fahaiza-manao ny rehetra tonga amin'ny fandarana amintsika ary mangatanao mba hitondram-bavaka azy ireo koa isan'andro ianao raha mba azonao atao ataovina carnet de prière nareo teknisianireo fa tena miasa voninahitr'Andriamanitra koa izy ireo ahafahantsika miaona tahaka izao na dia ao anatin'ny fandarana fotsiny ihany azy. Dia mankasitraka azy ireo tsika amin'ny zavatra rehetra. Alohan'ny sarana ary dia tiany indrena mipetraka teny hoentinao mandritry ny herinandro isokatra ny loanao indrindra ho antsika eto Madagasikara amin'izao zavatra misy hita amin'ny fiainantsika izao dia izao ny teny soratra masina amintsika mianakavy ity ny teny omena antsika amin'ity androany ity. Salama fito amin'ny telopolo ny andinin'ny fahatelo efa haitsika tsy anjery izany kanefa omena antsika fa hoentsika mamakivaky ny herinandro ny anaran'i Jesosy mamakiny izany. Matoky an'i Jehovah ianao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Manaova soa, matoky an'i Jehovah dia manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ary faly ho faly amin'ny fahamarinana. Dia fahamarinana izay niresantsika teo ilay Andriamanitra marina sy tia ny fahamarinana dia ho faly ao anatin'izany matoky eo ny Jehovah io dia izany miaraka aminao mandritry ny herinandro dia ho hitanao fa ho feno fifaliana ny fiainanao. Ametraka velomamana ary sitrapon'Andriamanitra velon'aina zao mantsaritsika amin'ny herinandro amin'ny toy izao hiaraka eto indray isika dia hidera azy indray tsika ataotsika mitombo avy roa eny noho ny androany ny fiderantsika azy noho ny fitiavana antsika ka dia mametraka veloma tompoko amin'ny herinandro toy izao raha sitrapony tompo miaraka etsika miaraka amin'ireo mpanankato vonay veloma tompoko.